Dimy ny isan'ireo sekoly tsy manara-dalàna eto an-tampon-tanànan'ny Mahajanga amin'izao fotoana izao raha ny tatitra avy tamin'ny Drainina Boeny omaly. Mbola tsy mahafeno ny fepetra eo amin'ny sehatra manara-dalàna ireo sekoly ireo ary tsy maintsy mikarakara ny taratasy mba hidirana ao amin'ny sehatry ny manara-dalàna izy ireo mandra-pahatonga ny fidirana ho an'ny taom-pianarana 7-24 8-24. Kasika ny fanaraha-maso ny sekoly tsy miankina zany eto amin'ny région Boeny. Raha eto amin'ny région Boeny resahantsika zany misy anaky dimy zany no sisa mbola tsy manara-dalàna. Raha ny descente natao zany misy anankiray amin'ny Marovoay dia misy anankiefatra zany amin'ny tampon-tanàna Mahajanga eto. Zay vao avy nivory zahay zao zany miaraka amin'ireo mpisehatra amin'ireo établissement reo zany nanontany ny antony mbola tsy ahavitandreo ny dossier-ndreo. Nanazapo moa zany ireo no sady ahafantarandreo koa hoe ny tokony ataondreo zay fa censé reo hahalala an'izay zany. Igny moa tsy ataontsika olana igny fa tsy maintsy misy any maromatry satria raha tout de suite zany atsika hoe fermé ty école ty na tsy mahazo manao inscription nareo na tsy mahazo manao inscription mafy zany zay ho an'ny ray aman-dreny, ho an'ny mpianatra, ho antsika mpitantana koa zany. Fa tsy maintsy misy zany ny dinika ny fanaovana zany hoe hanaiky maro nareo en feptaona tena farany de kely zany ahafahandreo mirégulariser situation administrative zay. Zay zany raha teto amintsika zany ny sekoly mbola kely nefa dossier kely tsy vita zany no tsy ahakoravana tena amin'ny fenitra tokony ho izy. Tokony anara-dalàna avokoa ny sekoly rehetra manerana ny Madagasikara raha ny voalaza ny ministry ny fanabeazam-pirenena Paul Rabary. Amin'izao manerana ny Madagasikara no anaovana ny fanaraha-maso ary tsy mahazo misokatra ireo sekoly izay tsy miditra ao anatin'ny sehatra manara-dalàna amin'ny taom-pianarana ho avy izao. Mbola manana fotoana ankarakarana ny atao taratasy nefa ireo sekoly izay voatsikajy tsy manara-dalàna ireo.